Yeah. Fandarana Pasigasy dia sehatra iray ahafahandreo tandora maneho hevitra amina loha hevitra iray dia amin'ity anio ity dia tsy ala amin'izay hoe zavatra ampiavahana ny fandarana Pasigasy izay dia fanomezana lanja ny kolontsaina ny lalana na ny culture urbaine tsika amin'ity anio ity dia aleo tonga dia ho fantarintsika avy hatrany ary hoe izavy ireo anao ny ady hevitra anao ny débat amin'ity anio ity miavaka kely ny fotoanantsika androany satria dia MC rappeur reo daholo ny aneho hevitra amina loha hevitra iray atao anatin'ny fandarana Pasigasy. Aleo tonga dia ho atsotsika avy hatrany ary ny andray anjara amin'izay ady hevitra voalohan'izay horakoraka mafy be ho an'ny Ngamato. Anastasia, rap ku tänka pampisa na move room toton fuck na pumpi tum ref toton big bong. Tena nanomboka namoaka hira teny amin'ny Onjapeo tamin'ny taona 2007 fitsoroa arivo. Zavatra tena ataon'ny Ngamato amin'izao milancer an'ny membre en groupe, ny membre en collectif ohatrany hoe hitatsika amin'izao zao i Dombagera izay anatin'ny Haute 16 music group dia mirary soa ny Pasigasy mba ho dimbiasy ny taona fanesisesy mahafinaritra be misy plateau ahafahanay maneho ny hevitra mba hisian'ny tanora maneho hevitra zava-dehibe zay ary tsy hita eraky ny tsy ny émission rehetrarehetra zany tsy ny télé rehetrarehetra nahitana an'izay fa tena misaotra be any TV Plus dia ny émission Pasigasy manome sehatra ny rap gasy indrindrandrindra satria tsy manana sehatra be da be ahafahana maneho ny heviny ny mpiangaly rap gasy. Manaraka azy ao kosa ho atsotsika indray ara ny Doublena. Tsy valala be mandry ampavahoaka amin'ny fahazavana dia izay zavatra mitranga rehetra fakakana. Manao rap efa elaela ihany zay nanomboka nanana groupe tamin'ny voalohany Rise zay dia tany manomboka tamin'ny taona 2000 teo vao mipoitra Doublena dia hatramin'izao tsika miteny zao mbola tao anaty amin'io. Mpiara-miasa amin'ny voalohany aloha ny managerako Lona dia amin'ny artiste indray efa saika niara-miasa tamiko daholo ny génération vaovao be dia be miara-miasa tamiko ny génération taloha koa mbola betsaka miara-miasa amiko amin'ny izao herintaonan'ny Pasigasy zao dia mirary sofeno maleova malasana ho an'ny fandarana Pasigasy dia mirary sorehetra dia amin'ny herintaona indray mbola miona dia amin'ny roa taona miona hatramin'izay eto foantsika. Korakoraka mafy be ho an'ny architecte. Manga firenena tukupudo Jabagetna zena fafaningagina fa misy nitsangakevitra manolona fiatitina Pitika latso zava-bola nefa ny fitakina rehefa mirosa ny firesakina dia mandeha tsara ny vina Architecte anisan'ny mandray anjara ao anatin'ny débat. Architecte manana endrika roa amin'ny malabella azy aloha izay niforona teo amin'ny taona 2010 ikarakarana ny resaka kolontsaina tanàn-dehibe ao anatin'izany ny kolontsaina hip hop. Anatin'ny architecte misy an'ny DJ izay sady DJ no mampiakanjo ny tena architecte amin'ny alalan'ity lascar izay tsy zoviana maro tsony ahitana ny tena adobe eo amin'ny resaka beatbox ahitana ny tena groupe Tarky architecte etnika Sojabe DJ Kasady ahitana an'ireo membre sasatsasany ohatran'ny KGB isan'ireo vokarina amin'ny architecte
tany amin'ny taona 2004 tany niforona Antarika ary mivoy ny hip hop contestataire. Raha soa ny Pasigasy noho ny fatratrana ny faheritaonany firaritsy be dia be avy aty amin'ny architecte. Horakoraka mafy be ho an'ny Gasploit. Izaniza mijoro potipotika tonga dia toro miaty tsara ovana doctorat tsy mila vatoro. Gasploit moa zany dia label trano mpamokatra artiste musique urbain dia misy any Akratskaiza, Odiay, Tsota, Pufinet, Jaskin, Tonganaty, Tendry dia izay koa manao streetwear, manao GPwear dia izay no anisany nametraka ny concours hoe Frontline izay no momba ny Gasploit anazy. Mbola marobe niaraka amintsika satria dia ho atsotsika hiakatra ety andeo hevitra amin'ny loha hevitra ny safidiana ihany koa Psychopass. Manteniketrika fantoetra raha politika napy efa taona to tsy milamy dia refena amin'ilay jaky foana amin'nyanao fa tsisy koa fomba fisery mahitsy sakanao fopa miezaka miala amin'ny tega memarika ny tena ohatry malagasy rehetra mbo manirana karena fa teka andeha mitady foladago ray aloha mila relation na pistongo mila maromaro. Horakoraka mafy be ho an'ny Pasigasy are. Horaisika indray ara ny Julamboops. Checking my flow, rap it no, funny wild and chula the danger. Check on the TV no one about can for change call for the loose sound and nulla. Matufana lana narkane, for the yenu sound the neck and then bantana and not net and me sound the net that. Home chula being picture a big thing and make a cook of coupe, pit and a liga, Senten with king and king and amiga and chula tam salt to a thing and Babel and Dan and back folk and same fan and for Sana Tower, the tower. Mbola mila horakoraka mafy be avy aminareo ho an'ny Resistance 9. Resistance 9 misy sivy zay. Voalohany indrindra ny zokony indrindra aminay misy an'ny Toky dia Damien, dia Mas, dia Say, dia Faly, Telina, Raska, Malala. Zay zany ao anatin'le groupe Resistance 9. Le genre musicanay zany genre musical anay zany fusion, rap rock. Dia misy beatbox koa anatiny. Ao anatin'ity Pasigasy ity ny ahitanao voalohany anay dia efa rao manomboka eo ny lalana sur. Engany eo ela velona ny émission Pasigasy toujours vouloir plus. Oi oi oi. Horakoraka mafy be indray ara ho an'ny Miss J Sweety. Missy J Sweety nivoaka avy ao amin'le lalao hoe Frontline session noforon'ny Gasploit tamin'ny 2012 dia vita iny izay roa finaliste tao tamin'ny Click Jam dia namorona groupe zay dia nanohy. Loandro tandroko se mareny tsikinany zay maleny hey nalazainy hoy natao tsy manjary. Hitantsika amin'izao fa tena rakotra mihitsy ny sehatry ny Pasigasy amin'ity anio ity satria dia te aneo hevitra avokoa ireo rappeur rehetra solotena ihany ireo solotena ny rappeur manerana Madagasikara mihitsy mbola misy an'ny Karmaso. Sipakely mapesona ny ray aman-dreny iposiny elanao an-trano nefa feo mirenireny rehefa isaka sabotsy dia milasa manao kory nefa any an-trano na lehilahy mandeha misary soro fampitarika any namana mitady zay sorana le sipakely montininy lasa fosahorana rapainina sahirana amin'ny fitadiavam-bola dia ny sanany aty ambadika misy mandona Akoro sisa no tsy natsoky tetỳ anoloana tetỳ atsotsika hiakatra ety indray ara ny 503. Dimatra telo any Ambatondrazaka afany. Velatra be zany zay zany anisany mampiavaka anay hoe
manao zavatra mandeha foana zany eny rehefa tafiditra ao anatin'ilay kolotsaina mainty zany hoe misy gadona reggae, raga, dancehall, rapy, misy ny hardcore, dirty soft mandeha daholo ny rehetrarehetra. 2009 tany zay ny forona zany hoe nitsangana tena officiel zany hoe nisy liste fanenay zany resaka hoe communication partage aminay tany ny matraquage fa zay tsy dia hoe manao matraquage amina télé na ohatran'izany na radio fa ny anaty émission zay mandray anjara matetika. Eto aloha dia atao tsy hisaotra aloha mantsika mpanaraka rehetrarehetra dia hisaorana koa zany misy an'ny pasgasy mbola afaka ny pasgasy sy ny TV Plus mbola afaka tena manome vahana ny mozika ohatr'izao zany satria tsika koa mantsy misy fotoana mieritreritra zany hoe mozika rap satria mety fangaro amin'izay any le time tsika rehefa avy eo amin'le débat hoe mozika ratsy mozika tsy lamboto ny rap fa le rap zany entina ilazana zavatra koa dia saotra ny pasgasy mbola manome an'izao sehatra zao afahana miady hevitra sy miaraka fampizara hevitra eto foana pisy amin'ny pasgasy. Dia farandrindra ho atsotsika ara lagajo urakoraka marobe are zany hoe isika zany mandeha en solo ao raika avao agnatin'ny lagajo hoe genre musical reggae roots ma zany ny tena baziny fa misy koa zany arakaraky ny inspiration raha ohatra ka hoe mila tendance mihesikesika zany le raha de raga dancehall zay zany miaraka aminazy reggae roots raga dancehall son système avao koa misy kidraindraiky zany hoe projet magnaraka raha ohatra ka hoe lagajo manokana zany ny jerena mbola agnisan'ny premier album zay zany considéré en tant que premier album zay au clair de la rue zay de misy second album zany efa agnatiny hoe ketrena atoato big up zay ny titre io big up io nezana misy hoe amin'ny début d'année 2016 zany izy io tokony efa ivoaka fa efa andala piketrena anazy zany amizao zany hoe atsika zany amizao agnisan'ny faly miarahaba ny pasgasy amizao anniversaire an'izao de irarina zany mba ho ela velogny pasgasy dia zao ary ny anaovantsika anazy fankasitrahana an'ireto rappeur maro be reto mangataka amintsika maximum de bruit. Efa reo daholo ny rappeur rehetra dia aleo fataritsika amin'izay atao anatin'ity fanadihadiana manaraka ity ara hoe inona indray ny loha hevitra ahafahan'izy ireo maneho hevitra amin'ity faheritaona ny fandahana pasgasy ity. Plus le même deal pour celui qui traîne comme pour celui qui file tout droit. De toute façon y a plus de boulot. La boucle est bouclée, le système à la tête sous l'eau. Et les jeunes sont saoulés, salis sous le silence. Seul issu la rue, même quand raha tsahivina dia tany Amerika no nipoiran'ny rapy tany amin'ny taona 70 tany avy amin'ny teny anglisy to rap na miresaka manaraka gadona tany amin'ireo antsoina hoe ghetto fonenan'ireo amerikanina mainty hoditra no tena nisehon'ny rap voalohany. Tsara ny manamarika fa samy hafa ny rapy, fomba firesaka sy ny hip-hop, hetsika kultural manambatra ny rap, DJ-in, ny di ary ny graffiti. Raha ny eto Madagasikara kosa no jerena, ahoana ny fahitanao ny rap gasy? Raha fahitako an'ny rap gasy manokana zany eto Madagasikara aloha amin'izao fotoana vanim-potoana iainantsika zao dia lasa mivoana be, lasa miteniteny foana be le tanora amin'izao fotoana zao fa tsy mitsaotsony le hevitra finosiny dia ny zany tiako tenena hoe le rap gasy zany ho an'ny eto Madagasikara tokony natao an'ny olona intellectuel zany olona nianatra zany mahafantatra ny fahendrena fa amin'izao fotoana zao lasa miteniteny foana be ny rap gasy zay angamba ny tiako tenena. Ny rap gasy aloha zany amin'izao mivelatra tsara mihitsy fa somary lasa banalisé loatra zany le izy raha fomba fijeriko anazy. Tiako tenena amin'le banalisé miala tsiny amin'le teny vahiny ohatrany lasa somary misampana be loatra
dia lasa mironany anatin'le fitadiavam-bola zany le mpanao rapy sy ny ohatr' zany tsy amenatsiana anazy aloha fa fiainana sarotra fa ohatrany somary very kokoa zany le tena fototra le fototra tiako tenena tsy resaka ohatra hoe underground na hoe engagé na ohatra zany fa le tena rapy zany zavatra miteny sy mitantara zavatra maneho fihetsem-po sy ohatr'izay dia lasa somary very zany zay fa ohatrany hoe atao fotsiny zany zay ampamora raisin'ny olona le rapy dia mba azahoana vola zay zany fahitako le izy amin'izao. Ny tiana iambara eto moa dia resaka fomba fahitana ny hip-hop malagasy. Ny tena moa mba efa nandalina kelikely momba ny resaka hip-hop dia nahita sy nahatsapa ihany hoe ny hip-hop okare mba ame afatra ampita ho an'ny tanora fa tsy sanatsia akory ianareo indray no ampivarina ny tanora amin'ny any amin'ny akady akory. Hita amin'izao fotoana izao fa tena miroborobo tokoa izany rap gasy zany kanefa tena ilaina mihitsy ny fanabeazana ao anatin'le izy satria tena lasany amin'ny resaka aratsiana daholo le hip-hop amin'izao ka mila mba atao ohatran'ny karazan-kira rehetra ihany ny anaovana azy mba atao hoe misy éducation any ao anatiny fa manjary simba le izy na dia hita ianareo hoe andaholo zao ny tanora amin'izao no miroborobo manao an'le izy. Maro ny milaza fa ireo tanora manditra no mankafy ny hip-hop. Maro ny milaza fa lasa commercial ny rap eto Dago. Ndray aloha dia laviko manokana iny satria mahatonga le izy sokajian'olona hoe ho an'ny tanora manditra le izy amin'le izy avy ety amin'ny lalana nefa tsy voatery izy ety amin'ny lalana rehetrarehetra dia manditra daholo fa amin'le fitsarana ivelany zany amin'le kolontsaina mivelatra dia le fomba fiakanjo sy le fomba fiteny mahitsihitsy ohatr'izay dia lasa ohatrany hoe voasokajy ao anatiny hoe manditra le izy ary ny olona koa mantsy rehefa tsy dia zaka ny sainy loatra le marina sy le zavatra tenenin'ny olo-kafa dia ataony hoe ditra sy tsy mety le zavatra zay. Maro no tsy tia fantanin'ny hip-hop sao manana torohevitra ho an'ireo rappeur sy MC ve ianao? Zao zany le zany tsy hoe sosokevitra be dia manahoana fa mba aleo samy manao ny anazy dia mifanampy rehefa misy zavatra na ohatra zany fa tsy hoe samy manao ny anazy koa dia mitokana any dia aveo rehefa misy zavatra tsy fankazahoana kely dia hoe mifampiakatra sy mafana be ohatr' zany manjary miverina amin'le fitsarana hoe maditra indray le kolontsaina mantsy amin'izay fotoana izay fa ilaina koa le mifanitsy ary le mifanitsy nefa tsy hoe fampiantsiadina hoe fanakihana akolaka sy ambadimbadika fa hoe mba fampiteny mpinamana sy ohatr' zany satria kolontsaina ray ihany ny raisana amin'io. Raha eto amintsika manana ho avy matitra ve ny rapy? Manana ho avy mamirapiratra be ny rap gasy eto Madagasikara. Zay aloha dia tonga dia laviko akitsy rano satria ny rap eto Madagasikara zany misy miteniteny foana zareo anatin'le rapy ao ny ankizy eto Madagasikara koa nefa ny amin'izao fotoana mora voasariky n'le teniteny foana tenenindry zareo na dia miresaka amin'ny ray aman-dreny sy ny zanaka io arany ao an-tokantrano dia efa mahazo lesona le zaza hoe le miogaoga dia na miresaka amin'ny dada sy neny ary dia tsy miteny moramora tsy miteny montona ka zay ny teneniko hoe le rap gasy aloha eto Madagasikara tena tsisy ho avy mihitsy. Misokatra ary ny adi-hevitra manana ho avy matitra eto Madagasikara ve ny kolontsaina hip-hop? Efa hitantsika teo tao anatin'ny fanadihadiana iny hoe inona ny lohahevitra amin'ity anio ity dia ny MC efa eto daholo koa efa vonona hiady-hevitra ampatsahivika any hoe lohahevitrintsika androany dia hoe manana ho avy matitra eto Madagasikara ve ny rap dia entany ianao anaraka hatramin'ny farany an'izay adi-hevitra izay misokatra ary ny adi-hevitra manomboka eto. Mahaino an'le thème zany zao hoe manana ho avy eto Madagasikara ve ny hip-hop dia amiko le izy ohatr'izao ihany za mifanontaniana zany hoe mbola androso ve ty Madagasikara ty ohatr'izay ny sens fandraisana an'le izy ohatrany hoe misy tovizana ihany le izy
dia ny tiako gôjina hoe valin'izay ngambany hoe raha vaty amiko manokany hoe ampandrosoany tena ny lahy ny rapiny lahy dia mandroso io e ohatr'izay koa ampandrosoany tena ny lahy tsirairay dia mandroso Madagasikara sy tsaratsara ngamba aloha hoe tonga dia ho mariana hoe inona zany le hoavy tena hoe antenain'ny rappeur rehetra eto Madagasikara satria raha ny hoavy zany raha ho anahy manokana zao hoavy zany dia hoe manana tokantrano manana vady aman-janaka manana asa stable dia iny izay hoe hoavy matotra izay raha ohatra hoe ho an'ny kolontsaina hip-hop ho an'ny rap eto Madagasikara. Le hoavy ngamany hoe ho an'ny hip-hop eto Madagasikara mila monsieur professionnalisé ngamany ny artiste sasatsasany dia hoe zay vao ahitana hoavy fa le izy zany raha hoe resin'le olona kilalao foana le mozika rap io dia tsy ahita hoavy mihitsy tsika fa rehefa manomboka resiny zala sérieux zavatra io manomboka hoe jere soigneny zareo tsara ny imagin'ny zala dia mety misy hoaviny io fa raha resiny zala kilalao dia tsisy hoavy mihitsy ny aloha. Fahitako anazy aloha mety marina ihany fa ny ivelany fa raha ho an'ny fiarahamonina gasy zany fahitako anazy tsy izay loatra satria na ny fifaneraserako amin'ny artiste namana fa zao ny hitako ny sasany amin'ny artiste diplômé mianatra tsara ny ampianarana ary ny zavatra mihitsy nefa nisan'ny tolomanay hatramin'izay mihitsy hoe ampiseho amin'ny olon-dehibe amin'ny alalan'le rap hoe zavatra tsara io rap io. Dia za zany mino hoe amin'ilay fanontaniana teo hoe manana hoavy tsara eto Madagasikara ve rapy za zao 20 taona nanao rapy matoa mbola manao an'ilay izy dia mino zany fa misy hoavy tsara ao ambadik'ilay izy fa mipetraka amin'ny fanontaniana hoe inona ny andrasana hoe hoavy inona ny tena tetiavany tsirairay avy zany tiako tenenina hoe ho annay mpanao rapy reto. hoe miromana kokoa any amin'ny commerce le définition an'le commerce mihitsy angamba aloha mila jerena satria raha ohatra hoe be da be ny fanerasera zay ohatrany hoe miteny hoe hotaingy oziny ny akamaroany bandy mpanjaka ny underground tsy manao fa hotaingy zany tsisy tsy namidina namidy dia eo amin'izay zany am'le hoe commerce inona le tiana tenenina amin'izay mila velabelarina kely zany zay zavatra manjary miteraka polémika be le izy fa tsy tonga daty rap io raha tsy mivarotra ry zareo tany donc zany andraisako azy hoe le kolotsaina rap tafiditra hoe kolotsaina andana-dehibe zany hoe misy izy na iza na iza eto ambonin'ny tany eto Madagasikara izy somary hafa kely satria ny mpanao rap zany raha hatramin'ny fanombohany teto dia tsy afaka mandeha fotsiny amin'ny hoe rap be hatramin'ny farany na hoe ajanona fianarana fa leo tonga dia rap ny atao iny zany diso raha eritreritra an'izay eto Madagasikara satria na ny fidianana ny rap raha sarosarotra ry daonina moa zao eto hoe afaka mitantara hoe ahoana ny économie culturelle ao anatin'ny rap zany hatramin'izay nampisy azy teo zay satria nisy ny teo aloha dia nisy ny amin'izao hita hoe mandroso le rap dia nandraisana misy vokatra azo avy any misy vola miditra ho an'ny artiste dia eo andan'izay koa misy ny fianarana atao ny asa atao zay miaraka ka ny amiko synergie an'ireo anankiroa ireo zany no mampandroso an'le rap hitondra azy any amin'ny lavidavitra kokoa ary hitondra mpanakanto rap lavidavitra kokoa satria mbola eto Madagasikara aloha zao. Ka le hoe économie anatin'le rap misy artiste sasatsasany ngamany hoe afaka miaina amin'io rap io hoe mahavita misakafo dia misy sasatsasany tsy mahavita an'io fa misy sasany kosa tsy zay ny butin zareo hoe hiaina hoe havita sakafo miaraka amin'io rap io dia misy ohatrany hoe zay zao label ohatrany hoe andaingy amin'ny olona zay raha hoe tsy tokony hiaina amin'io zavatra io nefa manisy vola ambonina artiste zay dia normal ho an'le label hoe veriny io vola io dia zay no mahatonga hoe mampisy économie kely an'le izy fa avy eo misy artiste sasatsasany tsy zany mihitsy ny butin zareo dia zay mahatonga le izy zay ny tsy itovizanay mozika majinika
le rap zany ho anay x-crew ndray satria psychopathe ao anatin'ny x-crew ho anay zany le izy fafahana amin'ny teny dia io koa zavatra anankiray entina mitaiza olona io ho anay zany le izy satria matetika moa ngapy ataonay zany dia miompana amin'ny fiarahamonina amin'ny zavatra hitantsika maso hoe eny an-dalana eny ny fiainantsika ao trano fiainam-piarahamonina sy ny ohatr'izay dia izay zany ao anatin'izay miezaka foana hoe aloha afatra mitombina no ezahana atao anaty rapy mbo ahafahan'le izy izay zao efa tafiditra ao anatin'le adihevitra ihany hoe fivoarana endrasana eo amin'ny rapy raha ohatra raisitsika amina tokantrano le izy misy ny vavy sy ny lahy misy ny zanaka raisinay hoe ohatra hoe efa olo zay mitaizan'le zanaka eo mbo ahitsy foana le lalan'le rapy zany fa io koa misarotra be ny hijery an'le izy amin'ny rapy fa ao anatin'le hip-hop moa zany misy an'le hoe peace love and having fun iny tena mafeha an'le kolotsaina mihitsy iny zany fa nenay zany plutôt côté ohatran'le niteneny anina teo hoe rap conscient kokoa zany nenay fa ao anatiny koa misy ny fun sy ny ohatr'izay amin'ny akapobeany zany fahitako anazy le izy le filozofian'le rapy misy afatra tiana pitainao io afatra io voalohany indrindra mampiseho ny zavamisy na amin'ny fiarahamonina io na naizanaiza io na amin'ny lafiny ekonomika na politika na sosialy na fiainana andavanandro ao anatin'izay fanehoanan'izay afatra izay eo no hoe mitaiza izy dia ny farany manentana izy hiadopte comportement ray iraisana mba ho tonga amin'le hoe peace love unity dia farany fialam-boly koa izy having fun zay zany ny hevitray manokana ho an'ny résistance manokana indray zany le resaka hoe zay zavatra zay voalohany indrindra aloha groupe résistance zany resaka mozika anankiroa zany no fusionnena atao zany natambatra zany hoe nisy gadona mavesatra art zany art rock zay zany mozika tangena nanaovana rapy dia raha ho anay le izy ohatrany hoe zavatra mavesatra dur zany araka n'le terme hoe hardcore zany le anay hoentinay le izy zany anehoana ny zava-misy eto amin'ny firenentsika dia hoentinay anehoana fitiavana koa moa zany mazava ho azy dia anazavana ohatrany hoe hoentina amoizana ny zavatra mitranga rehetrarehetra eto amin'ny resaka sosial zany ho anay zany raha ho anay misy jesuity ny rapy ezahanay mampita afatra foana dia zay mezaky ny tsy hanao ego trip fa zay zany mezaky ny ampita afatra satria ny olona matoa mihaino mozika dia miandry zavatra izy hoe inona ny tiany ty olona ty ho ambara dia zay mezaky ny ampita afatra dia sady miala voly koa zay miezaka mitaingina na ny dirty rehetrarehetra ataonay daholo fa mampita afatra ihany koa zay ao anatin'izay zany miezaka mampita afatra ho an'ny tanora indrindrandrindra miezaka hoe manitsy surtout fa ndraindray koa mba misy hoe mba ohatrahazay mba manindrinindrina kely gadroma zany ho an'izay mbola tsy mahafantatry iaho hoe mandray fitenenana amizao en fait raha ohatra ko hoe raha isika hatramin'ny voalohany zany ny problématique essentielle nyity débat androany ity hoe misy hoavy ny ve ny rap gasy na hoe ny hip hop eto Madagasikara voalohany aloha sarotra be zay question zay satria tsy mazava tsara zany hatreto efa maromaro avao nandray fitenenana teo hoe ino io avy tiasika tenenina io zao dia efa mametraka problème io concept d'avenir io hoe ino marina io avenir na hoe ho avy tiasika tenenina eo ma zany za eka aloha faharoy magnaraka an'izany nipetraky ny fagnontaniana teo hoe ahoana ny filozofiany
rap gasy ny rap eto Madagasikara. Eo koa zao da tena mbola problème hafa koa satria voalohany aloha au niveau du vocabulaire hoe philosophie zany philosophie zany zala sarotra be zay concept zay sy fantako zany na hoe philosophie sa idéologie ny tokony tenenasika ananazy zay aloha eo zay satria mako azafady ataoko entre parenthèse fotsiny ty resaky ty zany philosophie zany mako arabaky teny araky ny nanaovany grec anazy hoe philosophos amour de la sagesse na io sagesse io koa efa problème koa sy io sagesse hoe fahendrena araky ny teneny malagasy hoe fahendrena izy io fa fahalalana izy io satria ny nansoina hoe olo-kendry tamin'izany fotoagna zany de gn'olo manam-pahaizana gn'olo manam-pahalalana zany hoe ny philosophie zany fitiavana fahalalana ka sarosarotra be zany hoe ino ny idiran'ny fitiavana fahalalana agnatin'ny rap gasy zay aloha zany problème zay ka izay mahatonga anay miteny hoe sao de mba idéologie angamba ny vocabulaire tokony ampiasaisika anjarany tsirairay mandinika velasika agny igny fa kanefa sy mampagnino ampiasaisika le vocabulaire hoe philosophie raha ohatra ka philosophie ny resasika anazy hoe ahoana ny philosophie ny rap eto Madagasikara zay koa de mbola problème vaovao koa sy philosophie universelle zany ny rap eto Madagasikara ny rappeur tsirairay samy managna ny philosophie na hoe ny fomba itondrany an'io taranja io samy managna ny fomba itondrany an'io anahy zany ny fomba itondrako anazy da hoe zavakanto izy io manahiragna be mako ty teny gasy ty zavakanto ny zavakanto tiako tenenina eto le concept hoe art fa sy hoe artisanat samy hafa zay y a une différence entre art et artisanat fa le art zany tiako tenenina ka mipetraka sara misy ny principe ty principe ny philosophie de l'art ouais la seule finalité de la création artistique c'est l'art lui-même et la finalité de la création artistique c'est la création du beau famoana na hoe famoronana ny tsara zay zany izy ty zay zany ko fomba itondrako anazy la création du beau zay zany gn'avy aminay manokana hoe nitanjonako agnatin'ity tantara ty sy hoe hitady laza sagnatriany zany sisy tanjona ohatran'izany zany izy ty na hoe hitady vola na mahavelogna izy ty na sy mahavelogna na mampalaza na sy mampalaza gn'anay fosiny zany omeko big up zay miombokevitra amizay mamoaka gn'antsoina hoe kanto na hoe gny tsara rehefa mamoaka gn'asarana zany aho zany agnatin'ny œuvre artistique ataoko de fa ampoana zay efa hoe satisfaction en soi zay ho ana zay fosiny misaotra asika mazava tsara kosa angamba zay dia efa niresaka ihany nagazo teo hoe zavakanto ny rap za tsy mandiso an'izay mihitsy fa malaza be hoe ny rappeur tsy mifangaro amin'ny mpanao zavakanto malagasy hafa ahoana indray fahitanareo an'izay Fitabataba be are Au clair de la lune, mon ami Pierrot, yo yo. Au clair de la rue, mon ami Gacho, yo yo. Au clair de la lune, mon ami Pierrot, yo yo. Au clair de la rue,
ty aza dinoana mihitsy fa mbola miaraka tsika heritaona zay tsika miaraka mbola hiaraka foana tsika dia maximum de bruit ho atsika rehetra atao amin'ny Amphia TV plus are zay ny fotoanantsika androany a GBU daholo indray ara dia surasura daholo Thank you.